Bon, hira nataony ry Général Bomba sy ry Lalatina sy ny karazany zany tamin'ny fanaovana ny décoration an'ity général ity zany a de hazavaintsika eo hoe misy message tiany pasena le hira ary ao anatin'le vaninandro hoe mangotraka mihitsy no andehanan'izay iantefany zay message zay a tonga mitsotsoro manda isarahana zany izy menakavy am'izao am'izao mazava ho azy moa satria ifampifandraisana ny vola izany tsy fanarahana mihitsy indrindra moa fa miaro politika, miaro vehivavy, miaro fitsangatsangana vao maika Lalatina feon'ny Lalatina le mankaretsana be teo fa vao maika moka hoe zavatra volabe na ohatran'izany am'izao fotoan'izao zao a ny zavatra tiako taritana ny sainareo dia le hoe maro ny zavatra nitranga tao anatin'ny volana roa zay a nanomboka mivoaka ny vala ireto membre-ny mapara ny député takan'ny Raolodina ry Brunel ry Rosy ary maro mihitsy ny nanangam-peo hoe aok'izay le fampidina fa tsy miainga intsony le revi mampiady ataonareo roalahy satria ny taktikan'izy mitrano zany de zao ampidiny daholo le olona izy mitrano no manjakazaka eo anelanelany eo ka tao anelanelan'izay koa nefa nisy dinamika anankiray ny mandeha samy mahitsika hoe ny fody ny Andriamatoa Cité ny tany Tuliara fatongavany tany de vahoaka tsy haiko na manaliny zany na ahoana ny tonga teo fa vahoaka be manahirana ny andro radio online koa mieritreritra am'izay satria tsara ho fantatritsika fa rehefa nangataka 4-4 tamin'ny filoham-pirenena par le bian'ny filohan'ny assemblée Ramatoa Christine Razanamahasoa ny député dia vava no mivoaka avy any ary tsy tatin'ny député io vava io nataony Andriamatoa Andry Rajoelina Singa Ravaty Bleu mbola mifandray tsara izy mirahalahy tamin'izany ngia nanapa-kevitra ngia sy teny namin'ny ary vidiana sy pehena tsikelikely aminazy zay nangatahany député hoe pehena tsikelikely ane izy miaraka amin'ny karamanay ia nomeny 4-4 ny député asa angamban'izy zay amin'ny 125 any angamban'izy ireo zao dia mandoa tsikelikely amin'ny gasety manomboka mipopotra koa ary manomboka miseho koa tao anatin'ny tapabolana zay ary milaza manana solution ihany koa aitsika maka amin'ny fitondrana ozy izy Ngara Valomanana manomboka manao fivoriana any amin'ny faritra koa ny sy miseho ny SVM ary ny tena zava-doza tao anatin'izay zavatra dia raha mijery sy mandinika amin'ny peizazy tsika dia misy karazana olona zay mieritreritra fa clan anankiray ao anatina gouvernement na hoe tolona anankiray zay atao raha ohatra mapara ny resaka tsy RD na
TGV na tsy haiko, na foza. Dia misy olona mitokana miaraka amin'ny minisitra zay anazy ary manao fivoriana any amina hôtely privé Baobab Tree. Manao karazana mini conseil des ministres malgré ny hoe efa démissionnaire satria non tsy démissionnaire fa démis de leur fonction automatique par le biais ny ity communiqué nataon'ny présidence ity ireo ministre ireo fa ngia vice-président de facto zany n'Andriamatoa Vatobleu dia mamory ministre 10 chambre roapolo no réservé ary nalainy ty groupe ty ao any amin'io hôtel Baobab Tree io. Fanontaniana aloha zany de zao ary tsy zay ny important akory. Iza no mandoha vola am'zany, ny gouvernement sa ny ministre sa ity nampiantso fitsangatsanganana spécial na fivoriana na fistahana spécial any Majunga. Tadiditsika fa nisy le fivoriana tany sekitendray hoe tsy hafa tany Ampefy zay nisy voafitaka tamin'izany ary dobo tao. Toy ihany koa zany ny fivoriana any Majunga. Inona ny antony ilazana an'izany rehetrarehetra zany? Vakio ary diniho tsara ny article 54 mambara amin'io resaka fanendrena premier ministre io na ny fanalana ny gouvernement amin'ny asany. Vakio tsara fa anticonstitutionnel ity communiqué nataony Andry Rajoelina ity. Satria misy tena misy ny esprit an'le article 54 zay voasoratra ao anatin'ny constitution dia ny parlementaire na ny parlement chambre basse zany ny député zany no antokana mivalide alohan'ny ACC zay mety fanapahan-kevitra fanalana gouvernement iray manontolo zany. Zany hoe lasa au lieu de hoe une constitution ayant un esprit très parlementaire, lasa tapitapika eo miova indray de uniquement présidentiel. Ateo aloha zany mbola faninareo amin'izany zavatra lazaiko zany fa ho avy ho teratera kokoa dia ny antony ary tena zava-dehibe de zao. Rehefa raikitra ny rombo dia betsaka ny zavatra miala eo am-pelantanan'ilay Andry Rajoelina fa ny anankiray ngeda be amin'izany dia ny fatokisana. Fatokisana entre ny Andry Rajoelina sy ty gouvernement zay niravaina. Meko telo andro nareo ozy izy ampidina amin'ny vidin'entana. Vidin'entana tsy nidina fa le gouvernement tanindrava. Iny le natonga ny olona miteny hoe ny vidin'entana no nandrasana fa le gouvernement tanindrava. Raha izay. Tsy fampitokisana eo anatrehan'ny Andry Rajoelina sy ireto ministre zay izy ihany no nome azy sy ny safidy azy selon ny proposition reto namany. Mamy Ravatomanga, Ajo Andriananarivelo, 1904 ou 5, Lalatiana Rakotondrazafy.
Fa izao, rehefa raikitra ny londo, samy manana ny lalany andanany ny foza, dia raikitra am'izay zany ny bras de fer. Rehefa jerena sy dinihana zany ilay zavatra mitranga ao amin'ny assemblée, dia ohatran'ny very ihany Andriamatoa Rajoelina. Ohatra aloha fa aveo confirmeko hoe tena very izy. Ohatrany satria raha misy tena mpanohana azy tena akaiky, sy hoe tenina hoe nahofaty ara, dia Raolodinina zay miady amin'ny ministry ny fitsarana ary tsy mifankahazo ihany koa amin'ny membre-ny gouvernement sasatsasany. Ry Brunel dia tena mahita mihitsy tsy miasa reo bandereo fa asory. Ao anatin'izany ny premier ministre. Rosy dia tena mahita mihitsy hoe tsisy ambany tanàna, tsisy mainty an'ireny ao anaty gouvernement, mangatak'izay hitaoviny remaniement. Fa tsy vitan'izay hoe efa misy force koa zany aty ambadika zay manomboka monsieur constitué ary hisy solidarité. Oui, misy dika ihany daholo ny fisitahany ihany na tsy amin'ny miaraka zao, miara-manompo sy ny karazany amin'ny dinamika aty sy ny dinamika mety iseho ary. Tsapany andry Rajoelina fa tsy eo ampelantanany intsony, ary zay le motif le Assemblée nationale na le député miaraka aminy. Satria na ny teny ary Andry Rajoelina tsy mahazo makany tuliary nareo amin'ny momban'ny fahatongavan'ny siteny, dia nanaraka tany ny député 5 teo no nahitany Andry Rajoelina ary tsapany hoe very. Raikitra koa ny fisitahan'ilay ekipa hafa ny sitaka anakany Mahajanga rehefa voapala sy voailika maty ahozy izy i Andry Rajoelina. Ka zao gardeko ny PM na dia fantatra mazava tsara raha fa olony Andriamatoa Ravatomanga ny PM. Zay sisa misy miteny manko hoe rehefa raikitra hono ny rombo dia nandeha mivava, semble-t-il. Raha ohatra misy ankety dia ny source aloha tsy azo tenenina fa hoe kitio any amin'ny premier ministre ko hoe dia hitany lafa rombona itsika. Io zany sisa no tafadraniny à contre-cœur. Fa na dia adinany atsika mety ho diso rapito satria mifankatia tapoka raha y a pas d'inimité éternelle. Raha nefa manana olona ary nefa nisy olona ny consultena Andriamatoa Andry Rajoelina nieritreretiny atao premier ministre, saika hisokatra mihitsy izy ho any amin'ny opposition, tsy radical fa neutre. Fantatro za manokana ny fisiany zany, aza manontany hoe taizany nahafantarako an'izany, fantatro za manokana fa misy anaran'olona nandehandeha tany. Fa saingy zao manay Andry Rajoelina ary tena manay izy, ary nanana présence d'esprit tapitra izy hoe raha vao makany amin'ny Assemblée nationale io tsy ireo eritreretintsika ireo no tafapetraka eo fa zay tian-dralahy, satria ho avy amin'izay ry zalahy hanao vazansahako amin'ilay katikata. Vao mainka koa moa miampy an'ity le situation ravaty bleu ty, tena tsara ho seul era namana dia ny zavatra ataony dia manao an'io zavatra anti-constitutionnel io. Satria tena marina dia tokony voafehany ny constitution na i Andry Rajoelina.
nametraka démission le PM fanepahany am'le ao anatin'le gouvernement na le hoe le membre gouvernement no nasorona. Ahoana zany ny formulation ny décret satria tsika tsisy mahita maso daholo amin'io zavatra io. Miandry sika tokony misy décret manafona ny décret nanendry teo aloha tamin'ny fanendrena teo aloha fa tsy vita amin'ny fanambarana fotsiny hoe fanambarana eo manko no ataoko anareo hoe za zany tena miteny anareo hoe re olona tsy vitany manana diplôma ho any atao hoe mahay sady dio zay tsy hoe manana diplôma be anao de voatery tsy maintsy mahay dereo zao vitany Andry Rajoelina manambaka an'le PM miditra ao amina zavatra kizo manao procédure anticonstitutionnelle na ile PM na i Andry Rajoelina samy manao zavatra anticonstitutionnelle na hoe mivoaka mihitsy tanteraka raha andao asorintsika le hoe anti fa mivoaka mihitsy tanteraka am'le expression an'le lalàna sy ny esprit an'le constitution izy mitsamy extra constitutionnel zany raha iteny koa tsika zany hoe tsy mety le anti fa extra zay mahatonga ana miteny anareo ary mampitarika anareo misaotra am'mpiara-miasa amiko a manolo-tsaina ana amin'izany satria rehefa nanoratra izy de tonga saina tokoa ary marina zany ampiarahako ny vaovao eo am-pelatanako de tena mazava be fa confirmé fa raikitra ny rombo misy rombo ao da tena miteny anao re Andry Rajoelina conseil raha tianao gouvernement mafimafy ka hoe miady zany tokoa nareo mitsamy alaivo anatin'ny gouvernement ren're José Kely reny Mataty Guide reny na miresaka amin'ny bailleur de fonds reny maromaro izy zay tsy tonony keto daholo fa iny sahako tononina satria akamako iny Mataty Guide reny satria le izy mpitehany lasan'le firenena tena kozy tena marina tena mpitehany lasan'le firenena premier ministre tsy anininy premier ministre mahay ve de voafita akoatran'izao hoe communiqué taiza teto ambonin'ny tany misy an'izany hoe communiqué mahasolo décret ty tena kilalon-tsasany ty zavatra ataonareo ty tena na kilalon-tsasany na fiainana jilamboty fotsiny zao ny fatahoran'le ray de lasa manaonao foana entina any amin'ny fanaovanaovam-poana le fanjakana de tony zavatra to za lasa jurisprudence any ariana any de lasa fanaovan'ny olona autoroute hoe efa nanao an'io i Andry Rajoelina de rehefa misy zavatra fotaka rehetrarehetra zany atao orinao jurisprudence selon zao nataony Andry Rajoelina de nangina nikatona ny vavan'ny ACC tena mihitsy mivadika hoe moramora satria tezitra ka efa miakatray satria zavatra tsy tapiko mihitsy zany hoe tsy mbany laotra an'izao le firenena zay nitovizako ary zany mahatonga anay hoe mimpinamana mifakahazo am'rendrikotity reny le valeur morale valeur constitutionnelle dernier rempart an'le firenena dinganiny drala ohatra mandingana saika ohatra mahita diky izy nefa io ny iraisan'ny malagasy io malagasy ny malagasy io mafirenena ny firenena tena mialatriny de lasa otage miadin'izy mitsamy ny fandehan'ny raraha ao amin'ny firenena
na iteninona laisany na iteninona le fitondrana manara-masany le fivoriana ny mazanga tratranay ny film oui misy olona mivory ao pitsikiliny andro rajiolona voenregistré dolo izy herinay miresaka namany reny ozy zao vo mifantatra tsara ay tsy namana le izy oui impeachment satria raha vao mitonga ry amin'ny assemblée le izy hovainy mibandy empêchement ary vu le force le dynamique am'izao fotoana zao marka izy izy eo ery rajonary mampianina maro karavalomanana sy teny député efa mivadiky efa lasan'olona ravato bleu isolé seul le entre rajiolona mandram-piona daoly samby ho tahen'Andriamanitra tia misy afatra kely a ho atsika zay mamonjy ny synode lehibe any Sambava rehefa tonga ny fotoanan'ny fifidianana de angatao tsara na fifidianana inona na inona indrindraindrindra fa ny vice président fa misy rangahy zay any expert amin'ny fangalaram-bato tompoko fa tsy hanononako ny anarany de aseho any anareo tsara mihitsy hoe ity vato mianina de aseho hoe vato mianina fa ny tany Antsirabe tompoko de vato mianina lasa vato mianina rehefa mitenenina le mpitandrina hoe fa maninona ny tsy aseho anay efa lasa daoly ozy izy miretraretrako inatrony ny ampisehoana azy io fa nisy mpitandrina de nahita teo aloha teo ory pastera vaton'olo-kafana ny teneninao hoe vato mianina misy spécialiste amin'ny fangalaram-bato any mahaiza mahana amin'ny zavatra mitreo amin'io synode lehibe io amin'ny fifidianana ary ajanony le marivo salosana le omen'ny olona yaorta na bodofotsy na tablety de na ny famarinana ara eo anatrehan'ny fiangonana de lasa voavidy rehefa retraité eo anatrehan'ny fiangonana de retraité tompoko na iza izy na iza tsisy famoronana lalàna vaovao fa mila mitandrina isika menakavy satria de ho ampiasain'ny olona amin'ny andehanana tohatra fiakarana andehanana any amin'ny politika ny fiangonana tsy tokony anaky an'izany isika zanaky ny fiangonana ny famarinana de mila fitandremana ihany koa fa tsy kely lalana ny devoly hatrany am-piangonana mbola miasa ny devoly tompoko aza mieritreritra mihitsy manome an'izao le olona manome an'izao ka mieritreritra ianao hoe zanak'ondry tsia tompoko afaka milaza zavatra marony izany fa saropadiny raharam-piangonana zay ihany ny azoko lazaina arao maso fa io moa de ataony dalahy amin'ny telo maraina vao mifidy de anao fa rendrena amin'ny torimaso de tsy ampozinao mihitsy ny résultat mivoaka avy eo maizitsika mitandrina satria efa am'izany ihany koa ne mahatonga firenena tsy mandeha am'zay aloha any amin'ny sehatry ny fiangonana ny devoly ny manjaka il va se reconnaître ary nareo koa mety mahafantatra hoe ianiny zany tenenin'ny Fleury zany isany hoe misy le teny fa misy tsy mahasamy teny le olona misy io ngalabato ry zalahy
Sotra betsaka tompoko, sambotanin'Andriamanitra. Raha misy heloka amin'ny zavatra noteneniko teto dia mangataka famelan-keloka, mivavaka ho an'ny firenena ary mivavaka ho antsika mianakavy. Vavaha ihany koa ho an'ny tenako tompoko, fa tsy de hoe olona feno na hoe madio tahaka ny ahoana aloha. Miezaka azo ny fahendrena ary eo akaiky ny fahendrena. Tahin'Andriamanitra daholo tompoko. Misaotra an'ilay mpivady mpanampy anahy ary manolotsaina sady mikarakara. Misaotra betsaka tompoko, tena tahin'Andriamanitra nareo, fa tena nahavitra anahy nareo androany. Misaotra tompoko. Veloma.